aiza le tananao aroany tompo voninahitra. Tsy misy hoanay afatsy anao tompo. Hoanay peraka ambony seza fianjaranao. Misy hery mandravy ny raha sarotra raha vao manonona ny agnaranao. Misy fahefana ao ambavako ao, ny fahefana sy ny fanapana ao amino ny fanjakana ary ny famalina ny anaranao ato ny fifalina. Tompo misandrady sono fialo fakko nyangarano de sono bateriko rabo manuno na nyangarano mis faifa awambaba kwao ni faifa ni fanapan awamino ni fatakan ar ni famali nyangarano wat ni fifali tu polisandrate tu polisandrate wampiana tu polisandrate tu polisandrate wampiana fazavani zotutulizate Tupo misandrate wamfiana gnanarana ufazavani zao tuntuliza. Tupo misandrate tupo misandrate wamfiana gnanarana tiatanan sika tu tiavaka mipetraka Duga teo raisika vetrany ny mpanompon'Andriamanitra mandroso tompo. Mety hanana fotoana ity hafanantanana sika aloha amin'izao dia ity hatanana sika mandrapatonga ety. Loatra tompo. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 15, Ao Matthieu toko fahatimy ambin'ny folo, le Seigneur fait un gros reproche aux pharisiens et aux scribes. dia misy tsiny lehibe mihitsy izay nomen'Andriamanitra ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem pour confronter le Seigneur. Satria tonga avy any Jerosalema reo mpanoran-dalàna sy fariseo mba tena hoe tena anohatra ny tompo zany. Parce qu'ils avaient un point là qu'ils ne comprenaient pas. Satria nisy teboka tsy nety azon'izy ireo teo. Ils sont venus de très loin dia avy lavitra izy ireo pour poser une question au Seigneur. mba hametraka fanontaniana tamin'ny tompo. La Bible dit donc au verset 1, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanorandalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana?
car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. fa tsy mba manasa tanana izy raha hinan-kanina. Et voilà la réponse du Seigneur. Dia izao ny valitenin'ny tompo a. Et vous, Ary ianareo, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Car Dieu a dit, Fa Andriamanitra efa nanao hoe honore ton père et ta mère, manajany ny rainao sy ny reninao, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. ary koa izay miteny ratsy ny rainina ny reniny dia atao maty tokoa. Mais vous, vous dites, Fa ho kosa ianareo, celui qui dira à son père ou à sa mère, nazovy ny ilaza amin'ny rainina ny reniny hoe ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazonao soa avy amiko, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Hypocrite, Mpiatsara velatsy, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, marina ny namina niny Isaia anareo hoe ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. ity fireneny ity manaja amolony fa ny fony kosa lavitra ahy. C'est en vain qu'il m'honore, Koa foana ny ivavahan'ireo amiko en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. D'après ce que Jésus dit ici, Ao aorianany zavatra tenenin' Jesosy eto a, mahakasika ny tenenin' Jesosy eto ny marimarina kokoa, les traditions que l'homme ajoute à l'Église ny fomban-drazana izay anampin'ny olona ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana annulent le commandement de Dieu, la parole de Dieu. dia manafoana ny tenin'Andriamanitra izany. Ny Annulent la didin'Andriamanitra. parole de Dieu. Manafoana ny tenin'Andriamanitra. On doit veiller à ce qu'il n'y ait rien qui s'ajoute à la parole de Dieu. Mila miambina sy mitandrina tsara zany tsika mba tsy zavatra ampitsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Et on doit comprendre qu'est-ce qui, au milieu de nous, Ary mila mitandrina tsika hoe eo anivontsika n'est pas conforme à la parole de Dieu, la parole de Christ. hoe sao tsy mifanaraka amin'ny tenin'i Kristy zany, Pour rejeter ces choses ka lasa ho lavintsika reny zavatra reny, et ne garder que la parole de Dieu pure. ka tsy tazomantsika na hitehirizantsika afa-tsy ny tenin'Andriamanitra madio irery ihany. Et les scribes et les pharisiens, Ary ny mpanoradalàna sy ny fariseo ils voulaient défendre leur tradition. dia te hiaro ny fomban'izy ireo izay natolotra ny razana. Ils n'étaient pas venus pour entendre la parole de Dieu que Jésus prêchait. Zany hoe tsy tonga izy ireo a hiaino ny tenin'Andriamanitra izay nitorian'i Jesosy. Ils n'étaient pas intéressés avec ce que le Seigneur disait. Tsy linany amin'izay nitenenin'ny tompo akory izy. Ils avaient remarqué que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains. Fa natsikaritra izy ireo fa tsy nanasa tanana ny mpianatra Jesosy. Et ils étaient bloqués là-dessus. Ary teo nanaka anazy ireo. Leur cœur s'est fermé au Seigneur. Lasa nita amin'ny tompo ny fon'izy ireo. Et ils ont posé cette question au Seigneur. Dia nametraka an'izay fanontaniana izay tamin'ny tompo izy. Pourquoi est-ce que tes disciples n'obéissent pas aux traditions des Fa anciens? nahoana ny mpianatra ao a no mandika ny lalàna, mandika ny fomba natolotry ny razana. Pourquoi ils font pas comme tout le monde et ils se lavent pas les mains avant de Fa manger? manino izy ireo tsy mba manao tahaka ny olona rehetra mba manasa tanana? On sait que ce que le Seigneur leur a répondu plus tard, Fantatsika ny zavatra navalin'ny tompo azy ireo tao aorianan'izay. c'est que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Hoy izy hoe tsy izay zavatra miditra amin'ny vavan'ny olona mandoto azy fa zavatra ao anatiny, zavatra teneniny. Le lavage des mains était une tradition Fa ny fanasatanana dia fomban-drazana qui n'apportait rien à la vie du peuple de Dieu. izay tsy nitondra ninina teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Au mieux, c'était une mesure d'hygiène, Fa raha mahasoa kokoa aza dia resaka fahasalamana fotsiny ilaina azy. mais ça ne changeait pas le cœur de l'homme. Fa nefa tsy nanova ny fon'olombelona zany.
Parce que Jésus a parlé ensuite que c'est du cœur de l'homme que viennent les problèmes. Satria nazavainy Jesosy azy ireo teo hoe avy ao anatin'ny fon'olombelany ny avian'ny olany. Les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les crimes, etc. Tout ça, ça vient du cœur que le Ny Seigneur leur a dit. saina ny saina ratsy a sy ny vonon'olona ny fijangajangana sy ny sisa avy anatin'ny fon'olombelona zany. Mais ce qui entre dans l'homme ne souille pas l'homme. Fa ny zavatra mita avy amin'ny vavan'olombelona mita ao anatin'ny olombelona izy tsy mandoto azy. Donc ils avaient une tradition et ils ne réalisaient même pas Noho izany a nisy fomban-drazana izay nitandreman'izy ireo kanefa izy ireo tsy tonga saina niaraka tamin'izany. que leur tradition allait contre la parole de Dieu. Fa ilay fomban-drazana nitandreman'izy ireo anie hanohatra ny tenin'Andriamanitra. Pour eux, ils étaient convaincus qu'ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Fa là. tena risy lahatra izy ireo tao anatin'ny fampiarana nataon'izy ireo fa manao ny sitrapon'Andriamanitra izy. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, Azany nena tonga ny Jesosy niteny tamin'ny mpianany certains croyant rendre un culte à Dieu vous feront mourir. hoe sasany izay mieritreritra fa hanao fanompivavahana kasitrahan'Andriamanitra no hamono anareo. Être convaincu que c'est le plan de Dieu que je dois faire mourir les chrétiens. Hoe nieritreritra izy ireo hoe drafitr'Andriamanitra nefa mamono ny kristianina. On peut devenir tellement aveugle Satria mety ho tonga tena amina fahajambana tokoa isika. avec les traditions, avec les lois qu'on rajoute dans les... Fomban-drazana sy ny lalàna izay apitsika eo anivon'ny fiangonana. Mais ce qui est grave, Ary ny zava-doza c'est qu'on annule la parole de Dieu. dia zao hoe foanantsika ny tenin'Andriamanitra. Et le Seigneur leur donne l'exemple du commandement honore ton père et ta mère. Dia nanome andreo karazana didy Andriamanitra teto hoe ajao ny rainao sy ny reninao. Que eux, ils avaient une espèce de tradition qu'ils ajoutaient. Fa izy ireo a dia nisy fomba avy amin'ny razana izay nanampiana izy ireo. Si quelqu'un dit qu'il donne ce qu'il a pris pour son papa et sa maman, il donne ça au temple, il n'y a pas de problème. Raha ohatra ka misy zavatra ozy izy a efa nomaniny avy amin'ny rainy sy ny reny ka omeny any tempolo zany a dia tsy misy olana. Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ohatrany hoe tsy ao anatin'ny fanajana ny rainy sy ny reniny izy. Mais le commandement ne pouvait pas être changé. Fa ny didy ozy izy dia tsy afaka hovaina. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait cette tradition-là? Fa inona moa no nahatonga ny fisian'io fomban-drazana io? Sûrement parce que ça alimentait les caisses du temple. Fa ny antony a dia zao hoe nanampy a ny vola tao anatin'ny tempoly. Ils déviaient l'argent qui était dû aux parents pour prendre soin d'eux. Zany hoe navilon'izy ireo ilay vola avy amin'ny ray aman-dreny a hikarakarana azy ireo. Ils avaient mis en place un système Dia nametraka rafitra izy ireo pour que cet argent vienne finalement dans les caisses du temple. dia nahodin'izy ireo zany ny vola iny a tamin'ny alalan'ilay rafitra mba hiodina ho any amin'ny tempoly. Et ils annulaient ainsi la parole Hiodina hivily ho any amin'ny paosin'ny mpanompon'Andriamanitra pour les enrichir. mba hahampanan-karena ny mpanompon'Andriamanitra. Le message de la prospérité, c'est rien d'autre. Hein? Ny afatry ny fanambinana dia tsy inona akory. Parce que le message de la prospérité ne rend riche personne d'entre nous. Satria ny afatry ny fanambinana dia tsy hampanan-karena antsika na izitsika na izy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devenu riche grâce au message de la prospérité là? Misy olona ve tonga eto a nanan-karena tamin'ny alalan'ny fitorinan'ny afatry ny fanambinana? Riche. Raha misy olona mpanan-karena tamin'ny alalan'ny afatry ny fanambinana. Pourtant, ça fait des années que c'est prêché. Kanefa efa antaonany maro zany ny fantoriana. Et les pasteurs enseignent ça. Ary mpanompon'Andriamanitra ny pasteur dia mitory an'izany. Mais souvent, ceux qui s'enrichissent, c'est les pasteurs eux-mêmes. Ary ny tena mpanan-karena ao anatin'izany aza moa dia ny pasteur izy tenany a. Peut-être que vous n'êtes pas dans le cas. Mety hoe tsy tsanga andalovanareo zany a iainanareo a. Mety tsy anareo zany a. Mais ce qui est sûr, Fa ny zavatra azo antoka c'est qu'il faut faire attention dia zao hoe mila mitandrina isika. d'ajouter une tradition Hoe apitsika fomba avy amin'ny razana fomban-drazana qui nous profite. izay a mivadika ho tombontsoa atsika. Et on doit se demander quel genre de tradition on peut avoir dans l'Église Dia afaka manontany tena ihany koa tsika mametra-panontaniana hoe karazana fomban-drazana manahoana ihany koa no afaka hisy eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. et qui, dans un sens, nous permet de tirer profit, Izay amin'ny lafiny anankiray a mety azahoantsika tombony. mais le dommage grave qui est fait,
fa ny zava-doza sy ny voka-dratsy mitranga dia izao hoe c'est qu'on annule la parole de Dieu. lasa foanantsika ny tenin'Andriamanitra. C'est-à-dire, dans le cas de ce commandement-là, honore ton père et ta mère, Zany hoe eto amin'ity tranga anankiray ity mahakasika an'ilay didy hoe ahajaon ny rainao sy ny reninao, les parents ireo ray aman-dreny sont privés du plan de Dieu, du cœur de Dieu, dia lasa diso izy ireo tsy nandray an'ilay drafitr'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. ils subissent une injustice dans leur souffrance, Lasa nyaina ny tsirariny azy izy ireo tao anatin'ny fijaliana efa andalovany, parce qu'il y a une tradition qui est venue satria nisy fomban-drazana tonga teo et qui a annulé le commandement. izay nanafona an'ilay didy. C'est grave. Tena grave zany a. Zava-doza. Et c'est pareil pour nous, dans l'église, il y a des choses que nous ne réalisons pas, il faut faire attention. Mitovy amin'izany ihany koa atsika eo anivon'ny fiangonana misy zavatra ataontsika indranay fa tsy tonga saintsika, Qu'on n'annule pas la parole de Dieu. aoka tsika hitandrina mba tsy hanafona ny tenin'Andriamanitra. Par exemple, la cupidité. Ohatra hoe fieremana. La cupidité, ça annule la promesse de Dieu. Ny fieremana dia manafona ny teny fikasan'Andriamanitra. Ça annule la promesse de la provision de Dieu. Ny fieremana dia manafona ny famatsiana mivatsy avy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Parce que la promesse de Dieu, Satria ny teny fikasan'Andriamanitra, dans Matthieu chapitre 6, on va lire, andao ny vakintsika Matthieu toko fahenina au verset 31, andininy faraka amin'ny telopolo. ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no haninay na inona no sotronay na inona no tafianay, Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. fa zany rehetra zany dia ka tsy hanjentilisa fatratra. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra izany. Déjà là, jusque-là, Dia hatreo fotsiny aza, est-ce que c'est pas clair ce que le Seigneur dit là? moa ve tsy efa mazava io zavatra tenenin'ny tompo atsika io? Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il nous faut là? Moa ve tsy efa manana ny ambiambitsika eto amin'io teny io? Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dia hoy ny tompo hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. dia hanampy ho anareo zany rehetra zany. Ne vous inquiétez pas du lendemain, Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, car le lendemain aura soin de lui-même. fa ny ampitso hanany azy. À chaque jour suffit sa peine. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Donc on voit bien qu'il y a quand même une certaine peine chaque jour. Noho izany misy fahampiana ihany zany tokony azontsika isan'andro. On ne peut pas inventer des promesses qui enlèvent la peine qui doit être là quand même. Zany hoe tsy tokony mamorona zany tsika teny fikasana zay manaisotra an'ilay amboampo ho an'ny andro anankiray. Mais la promesse que le Seigneur fait, Fa ilay teny fikasana azy omen'ny tompo c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. dia nikatsahantsika ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dia hanampy ho anareo zany rehetra zany. C'est-à-dire boire, Izany hoe ny manger, boire ny fisotroana, ny fihinanana et le vêtement. sy ny tafiny, fitafiny. Paul avait dit, si on a ça, c'est suffisant. Rehefa manana andreo zany tsika dia ampy zay. Dieu n'a jamais promis la richesse pour ses enfants. Andriamanitra tsy napana tena arena velively ho any zanany, Mais il a promis une provision fa napana tena kosa izy fa hanome ny ampy pour qu'ils puissent manger, boire et être vêtus. ny ampy mba hihinana, hisotro ary hitafy. Et qu'on n'a pas besoin de désirer plus que ça. Ary tsy tokony haniry anana mihoatra noho izany izy. Et que Dieu peut nous bénir. Ary ao anatin'izany efa Andriamanitra afaka mitahantsika. Mais la provision de Dieu ici, Fa ilay famatsiana men'Andriamanitra eto c'est attaché à une recherche du royaume de Dieu et à sa justice. dia mifamatotra amin'ny fikatsahana ny fanjakany sy ny fahamarinany aloha. Mais on peut renverser cette parole, Fa nefa afaka ampifamadiantsika io teny io, on peut manipuler cette parole. afaka ahodikoditsika io teny io. Je pourrais par exemple, Ohatra zao za afaka, c'est pas le cas, hein, tsy zay mizava mitranga akory mais je pourrais par exemple fa ohatra zany ny alaiko afaka manao aho zao, venir ici tonga eto aminareo
et vous dire, dia miteny aminareo Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. dia teneniko anareo hoe katsao aloha izy Jesosy ny fanjakany sy ny fahamarinany Et je passe de cette parole-là, dia miala eo amin'io teny io aho j'ajoute des paroles qui disent qu'il faut donner pour recevoir. miainga avy eo amin'io teny io aho zany dia apiko an'ilay teny hoe zay manome ihany koa dia andray Et je vous dis que si vous me donnez une grosse offrande, dia teneniko anareo anatin'izany hoe raha manome hafanatitra ngeza be eh ianareo ben Dieu va vous bénir. dia itahanareo ny tompo Si je fais ça, raha izay ny ataoko je suis un menteur, dia mpandainga aho je suis un voleur, ary mpandroba aho mpangalatra et il faut transformer cette petite cabine-là en prison et me mettre dedans. dia soloy aho amboary io atao fikadrana dia gadrao ao aho Dès que je dis ça, il faut me mettre dedans. raha vao miteny an'izany aho dia aleoko migadra ao dia migadra ao aho Mais quand le peuple de Dieu rentre là-dedans, fa rehefa ny vahoakan'andriamanitra miditra ao anatin'izany quand le peuple de Dieu répond, ary rehefa mamaly an'izany ny vahoakan'andriamanitra et il y a de la convoitise quelque part, dia lasa misy fitsiritana ihany ano any on a envie de devenir riche, lasa ohatrany manam-paniriana te on a anakarena envie de vivre un miracle. te hiaina fahagagana Alors qu'est-ce qu'on fait? dia inona ny ataontsika Le petit peu de sous qui nous reste pour le mois, lay ambobola kely a hiainako mandritra mandrapatonga farany volana on vient mettre cela dans le royaume. dia iny fa arotsatsika ao fanjakan'andriamanitra le izy Voyez le royaume où il est? hainareo ve aiza misy an'ilay fanjakana Il n'est pas grand, c'est ma poche. tsy lehibe le izy ao anaty posiko La parole de Dieu est la manipuler afaka alainy io tenin'andriamanitra io dia ahotikotina et manipuler le peuple de Dieu ary ahotikotina ara-tsaina ny vahoakan'andriamanitra pour lui faire croire des mensonges. mba hahatonga azy ino lainga Mais quand on croit dans le mensonge, fa rehefa mino lainga isika on peut être sincère, hein? dia mety tena tsotra ao anatin'ny fo Mais le mensonge reste le mensonge. fa ny lainga dia mitoetra ho lainga foana Jésus a dit qu'un aveugle qui suit un aveugle, eh ben, tous les deux tomberont dans la fosse. ozy izy jesosy hoe ny jamba mitatana jamba samy ho lasaka anaty antsana L'aveugle qui est conduit, il peut être sincère. lay jamba zay tariana mety tena tsotra ao am-pony izy a Il est sincère, lui, il croit que la personne qui le conduit tena tsotra ao anatin'ny fony izy le mpitarika azy a va l'amener là où il faut. tena hitarika azy any amin'ny lalana mahitsy Mais il tena ne sait izy pas que celui qui le conduit est lui-même aveugle. nefa tsy haigny akory le olona mitarika azy mihitsy any iny jamba e Parce que lui-même, il ne voit pas que c'est un aveugle. satria na izy aza tsy mahita hoe jamba le Il tantana ne lui pose même pas de questions, il est d'accord, allez, tena conduis-moi. tsy mametra-panontaniana na mandinika akory izy fa tonga dia manaiky dia andao ary araka e Il est sincère, il a un bon cœur. tena hoe tsotra ao anatin'ny fony Mais izy quand l'aveugle qui est devant lui tombe dans le fossé, lui aussi il tombe avec. fa rehefa latsaka ao anatin'ny antsana lay jamba zay tantanany a lay mpitarika ihany koa miara-latsaka ao C'est pas parce qu'on est sincère qu'on est protégé. tsy hoe tsotra ao anatin'ny fotsika isika dia midika zany a fa afabela On est isika voambona protégé quand nos yeux sont ouverts. fa voaro isika rehefa misokatra io masotsika io Et quand on comprend qu'est-ce qui est en train de nous arriver. ary rehefa azotsika hoe inona ary ty zava-mitranga amiko ty Donc on ne peut pas se laisser conduire dans n'importe quoi. noho izany tsika aoka tsy anaiko tariana any amin'ny zava-pona any amin'ny lalana tsy tokony ho izy Les chrétiens doivent connaître la parole de Dieu. fa mila mahafantatra ny tenin'andriamanitra ny kristianina Alors ça c'est un exemple que je vous ai donné. ohatra fotsiny zay nomeko anareo zay a Mais il y aurait plein d'exemples. fa maro ny ohatra afaka alaina Par exemple, ohatra ne pas pardonner. tsy mamela heloka Ça annule, ça peut annuler dia mety afaka hanafoana ihany koa zany pour nous ho atsika l'effet de la promesse de la guérison pour nous. ny fiatraikany teny fikasana momba ny fanasitranana ho atsika manokana Parce que Dieu promet de nous guérir. satria andriamanitra ny nampanatena atsika fanasitrana atsika e Si nous sommes malades, Dieu veut nous guérir. raha maratsika te hanasitrana atsika ny tompo Mais si nous développons un cœur qui est amer, un cœur qui est aigre, fa raha manome vana isika fo zay mangidy a fo zay tena lotika parce que nous ne pardonnons pas, satria tsy mamela heloka isika nous sommes par là, nous-mêmes en train de nous rendre malades. dia anoantsika dia mandetika ny tenantsika ao anatin'ny fanaintainana Et le sy ny commandement farariana. de Dieu, c'est de pardonner. fa nefa ny didina petrak'andriamanitra dia zao hoe mila mamela heloka isika
Quand on pardonne, on est nous-mêmes pardonnés. rehefa mamela isika dia mba ho avela ihany koa Et Dieu peut faire son œuvre dans notre vie. dia afaka manao ny asany ao anatsika Andriamanitra. Mais celui qui ne pardonne pas, le Père Céleste, Jésus a dit que le Père Céleste ne lui pardonnera pas non plus. fa zay tsy mamela ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ny raha izay any an-danitra ihany koa tsy mba mela azy. Donc tous les faits de la parole de Dieu pour sa vie noho izany fiatraikan'ny tenin'Andriamanitra tokony ho an'ny fiainany s'annulent dia lasa foana izany parce qu'on ne pardonne pas. satria tsy mamela heloka isika. C'est des petits exemples. ohatra kely zany ny raisitsika On peut zany croire que c'est pas important. mety heverintsika hoe tsy zava-dehibe zany. Bon, ça, c'est pas une tradition, mais c'est un état de cœur. Tsy resaka fomban-drazana zay fa resaka toe-po. Parce que la Bible dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Satria ny baiboly milaza hoe nidiakapoka taminy nanasitranana antsika ozy izy. Mais dans le même passage que Pierre cite cela, fa ao anatin'ny petera rehefa manonona an'izay andininy zay a au verset 23 de 1 Pierre, chapitre 2, on va lire. petera voalohany toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, maltraité ne faisait point de menace, raha nijaly dia tsy mba nandrahona, mais s'en remettait à celui qui juge justement. fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, izy ozy izy a izay nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ho amin'ny famarinana. Et c'est après que Pierre dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. dia tao arinan'izay amin'izay petera vao nilaza hoe ary nidiakapoka taminy nahasitranana anareo. L'exemple, c'est de s'assurer que notre cœur n'est pas mauvais envers notre prochain. ny tepoka zany dia zao hoe mba tsy ho ratsy ny fotsika eo anatrehan'ny sakaizatsika eo anatrehan'ny mpiarabelona C'est amintsika, qu'on ne répond pas au mal par le mal. mba tsy hamalitsika ny ratsy amin'ny ratsy, C'est que notre cœur ne se gâte pas. mba tsy haloto ny fotsika. Et c'est ensuite que Pierre dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. dia rehefa vitsy zany a vao niteny amin'izay petera hoe vitsy zany dia nidiakapoka taminy a nasitranana anareo. Parce que lorsque notre cœur est pur, satria rehefa c'est écrit nulle part. manampitsika zavatra zay a tsy voasoratra n'aiza na aiza Qu'un chrétien peut être possédé. hoe kristiana anankiray mety azony devolo babo On annule la parole de Dieu. dia foanantsika ny tenin'Andriamanitra. Quelle parole de Dieu? Inona ilay tenin'Andriamanitra nefa? C'est que beaucoup de nos problèmes, c'est Désolé. les œuvres de la chair. dia zao hoe ny akamaroan'ny olona nandalovantsika dia vokatry ny asan'ny nofo. Au lieu de montrer aux chrétiens que ça c'est ta chair, Raha tokony aneho amin'ny kristianitsika hoe avy amin'ny asan'ny nofo io, au lieu d'amener le chrétien à la repentance, raha tokony hitondra ny kristiana ho amin'ny fibebahana isika, parce qu'il réalise c'est le péché qui habite en lui qui lui fait faire ça. satria fantany hoe ilay ota zay fikiriny ao anatiny mahatonga ny olana io, C'est ce qui est dans son cœur qui l'amène à vivre ça. ary ilay zavatra ao anatin'ny fony ao mahatonga ny fiainany ho tahaka zao. C'est pas un démon d'adultère qui fait commettre l'adultère. Tsy hoe devolo fitsangatsanganany hoe mahatonga ny olona hitsangatsangy À un chrétien, na raha kristianina zany c'est sa resany, chair qui répond à l'adultère. fa ny nofony ny mamaly an'ilay fitsangatsangany. Donc au lieu d'enseigner cela, raha tokony ho zay no ampianaritsika c'est que le problème c'est la chair, hoe ny olana dia ny nofo, on enseigne que c'est des démons. dia la ny ampianaritsika hoe avy amin'ny devolo io, Et quand on fait cela, ary rehefa zany no ataontsika on annule la parole de Dieu. dia lasa foanantsika ny tenin'Andriamanitra. Parce que le chrétien ne parvient pas à la repentance. satria tsy mety tonga amin'ny fibebahana mihitsy ilay kristianina, Il met la faute sur le démon. lasa omeny devolo indray azany tsiny, Il vient pour avoir des séances de délivrance. ary tonga atao am-piangonana izy mba atao vavaka fanafana, Il ne se repent pas. tsy mety mibebaka mihitsy izy a. Donc il garde son problème. noho izany azominy ao anatiny ao ihany le olana, Oh, il y a tout ce qu'il faut à la croix pour lui pardonner son péché. kanefa misy zay rehetra ilainy eo amin'ny hazo fijaliana ampy amelana ny elony, Mais la parole du pardon de Dieu pour lui est annulée. fa lay ateny momba ny famela-keloko Andriamanitra ho azy dia lasa mifoanana. C'est pas annulé Tsy définitivement, hoe foana tanteraka akory a, mais ça n'a pas d'effet dans sa vie. fa lasa tsisy fetraikany eo amin'ny fiainany, Parce que la parole de Dieu satria ny tenin'Andriamanitra lui demande de se repentir que c'est son péché. dia mitaky aminy mba hibebany satria hotany ane io e. Mais lui, on lui a enseigné que
c'est un démon qui fait ça. fa ny zavatra ampianarintsika azy nefa dia zao hoe ny devoly no mahatonga an'io La faute au démon. dia ny tsiny a lasa mena ny devoly Non, la faute à toi. fa ny faoty a ny fahadisoana dia anao C'est dans ta chair que c'est sorti ça. ny avy amin'ny nofinao ny voany io Et la croix a la solution pour ce qui existe dans ta chair. ary ny azo fijaliana nefa dia manana ny vahaolana ho an'izay zavatra mbola mitoetra ao anatin'ny nofinao Mais il faut se repentir. fa mila mibebaka Et c'est comme ça qu'il y a des doctrines qui viennent, ary zany mahatonga hoe lasa misy fampianarana tonga qui annulent la parole de Dieu, izay manafona ny tenin'Andriamanitra qui la rend sans effet. izay mahatonga azy ho tsisy fiatraikany Et c'est ce que le diable aime. ary tia ny devoly mihitsy anefa zany Il aime faire croire qu'il est là où il n'est pas. tena tiany mihitsy hoe fitahana ny olona hoe zany hoe nefa ary izy tsy eo akory Et il ne montre pas où il est exactement. ary tsy asehoan'ny olona hoe aiza ny tena misy azo marina Il ne montre pas qu'il est avec celui qui prêche la fausse doctrine. tsy asehoany izy anie ao ambadiky ny olona zay a mitory fampianaran-diso Mais il dit que ces démons sont dans les gens qui manifestent ces choses. fa teny zavatra ampinoan'ny olona zany dia hoe ao anatin'le olona zay maneho ny asan'ny nofony misy azy Il y a un mensonge misy langa zany et la parole de Dieu reste sans effet. dia lasa mitoetra tsy manan-kery a tsisy fiatraikany tenin'Andriamanitra Et le chrétien passe des semaines et des semaines dia mandany herinandro manampy herinandro ny kristianina à faire des séances de délivrance. mba atao vavaka fanafahana Mais ça ne s'améliore pas. dia tsy misy fivoarana le izy La parole de Dieu est annulée dans sa vie. satria foana eo amin'ny fiainany Mes tenin'Andriamanitra frères et mes sœurs, l'évangile c'est puissant. raha lasy anabavy tena mahery vaika loatra ny Il filazantsara faut veiller à ne pas annuler l'évangile. mila mitandrina isika mba tsy anafoana ny filazantsara Quand quelqu'un a péché, il faut lui dire tu dois te repentir. rehefa misy olona anankiray manota mila tenenina aminy fa mila mibebaka Il izy ne faut pas l'inviter dans la petite cabane là pour faire une session de délivrance. tsy tokony asaitsika makao amin'io trano kely io izy a mba atao vavaka fanafahana Il ne faut pas lui dire viens, on connaît ce genre de problème là, viens on va te délivrer. dia hoe aoka ianao tsy teny aminy fantatra tsara io olana io fa andao fa atao vavaka fanafahana ianao Il faut lui dire repens-toi. fa mila miteny aminy mibeba Parfois les chrétiens ne pardonnent pas. ndraindray ny kristianina tsy mamela heloka Et ils sont dans toutes sortes d'états. dia ndraindray a vokatra zay a dia ao anatina toetra maro samihafa izy Et ils n'avouent pas qu'ils ont de l'amertume dans leur cœur. dia tsy mety miaika izy a fa manana fakamangidy ao anatiny Ils cherchent une autre solution. fa vaolana hafa ny tadiaviny Parce que pardonner, s'humilier devant quelqu'un, ça ils veulent pas. satria ny manesy tena sy mamela helika eo anatrihan'ny olona anankiray tsy ilainy zany Mais ils veulent être bien. fa Ils veulent être bien. fa nefa izy a miaraka amin'izany a te ho ao tsara ihany Ils veulent être en paix. te hiadana ihany Mais ils cachent le fond du problème. fa nefa feniny a lay tena fotsitry ny olana Il n'y a rien qui se passe avec eux. dia tsisy nina mitranga mihitsy eo amin'izy ireo Ils sont pas bien eux-mêmes. On peut prier, prier, prier. Ils sont pas bien. dia tsy mahazo aina mihitsy izy ireo afaka mivavaka ho azy ireo fa tsy mety mahazo aina foana izy ireo Parce qu'on peut prier autant qu'on veut, mais c'est Dieu qui fait son œuvre. fa afaka mivavaka arak'izay azontsika ataontsika fa Andriamanitra ne manao ny asa Et il suffit qu'ils pardonnent et ils peuvent devenir bien. dia nefa mila mamela heloka fotsiny izy a dia lasa mahazo aina Retrouver la paix dans leur cœur. sitrana azo a fiadanana ao am-pony Parfois même, la tension diminue, tout se rééquilibre parfois. ndraindray aza tonga hatramin'ny hoe miakatra ny tosi-drano miaka midiny eo ny tosi-drano ndraindray zany zay zava-mitranga Attention, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a un problème de tension, c'est parce qu'il a le cœur mauvais. Hein. tsy mitevenively akory aho hoe zay rehetra manana olana momba tosi-dra eto a dia tsy mamela heloka zany Non, sortez pas de là avec ça. Hein. aza zay ny raisinareo raha mivoaka eto a C'est pas ce que j'ai dit. Hein. tsy zay ny teneniko a Non, dites à votre voisin, dites-lui, c'est pas ce que j'ai dit. teneny eo akaikinao aloha hoe tsy zay ny dites-lui, s'il vous teneniko a plaît. Mais il y a des miracles qui se passent, qui dépassent ce qu'on peut attendre de Dieu. fa misy fahagagana afaka mitranga zay mihoatra lavitra noho ny eritreretintsika fa avy Quand amin'Andriamanitra on pardonne. rehefa mamela heloka isika avy amin'Andriamanitra lay Donc il y a des problèmes comme ça noho izany rehefa misy olana mitranga tahaka zany a qui sont dans l'église
izay eo anivon'ny fiangonana et on se demande où est le Seigneur. dia indraindray isika manontany teny hoe lasay zaza ny tompo hoe Mais mon frère, il ne faut pas annuler la parole de Dieu dans ta vie. fa rahalahy azafoanana eo amin'ny fiainanao ny tenin'andriamanitra Il faut veiller à ce que tu n'annules pas la parole de Dieu. fa mila mitandrina isika mba tsy hanafoana ny tenin'andriamanitra Que tu n'ajoutes pas une petite tradition, une petite loi. mba tsy hanampy fomban-drazana kely tsika hanampy lalàna kely isika Et sûrement qu'on va être mieux ary azo antoka fa mahazo aina kokoa isika si on vit l'évangile de Jésus-Christ. miadana kokoa isika raha miaina marina ny filazantsarany Ça ne veut pas Jesosy dire que la vie sera facile. tsy teny aminareo mihitsy akory aho mora zany ny fiainana Mais au-dedans de nous, on va être bien. fa ao anatsika ao tsika salama tsara On va être en communion avec le Seigneur. tena manana fiombonana amin'ny tompo Et ça, c'est tellement précieux. ary sarobidy loatra zany La vie chrétienne, c'est simple. ny fiainana mahakristianana ireto tena tsotra e Mais c'est quand on cherche les choses compliquées, fa rehefa mitady zavatra zay manasarotra an'izany isika au lieu de pratiquer la simplicité de l'évangile. raha tokony hampiatra fotsiny any fahatsoran'ny filazantsara Parfois, les chrétiens, ils ne sont pas bien parce qu'ils ont une manière de penser qui n'est pas saine. hitanareo maro ny kristianina indray tsy mahatsapa afaka satria manana fomba fisainana maloto izy ireo anatin'ny sainy ao Ils n'ont pas la pensée de Christ en eux. tsy manana fisainan'ny kristy ao anatiny izy ireo Et on lutte avec des forteresses en nous. ary mitolona mafy miady mafy amin'ilay fiarovana mafy zay efa ao an-tsainy ao Il suffirait de recevoir l'évangile, fa nefa mandray ny filazantsara fotsiny dia ampy a s'humilier, accepter la vérité de la parole de Dieu. manetry tena dia manaiky ny famarinany tenin'andriamanitra Ne pas essayer de se justifier, expliquer, tsy miezaka ny hanamary tena sy hanazava mais simplement ce que la parole de Dieu dit. fa manaiky fotsiny zay lazainy tenin'andriamanitra Et la parole de Dieu est puissante. ary mahery vaika loatra ny tenin'andriamanitra Parfois, on va chercher dans nos conflits qui a raison, qui a tort. ray tsika ao anatin'ny aditsika mitady hoe iza manana ny rariny dia iza ny diso Au lieu de simplement s'humilier. raha tokony hanetry tena fotsiny Comme Jésus. tahaka an' Jesosy Est-ce que Jésus avait tort sur la croix quand il est allé mourir pour nous? Jesosy ve nanatsiny raha maty teo amin'ny azo fijaliana ho atsika Est-ce que dans le procès qui a eu lieu, est-ce qu'il avait tort ou il avait raison? moa ve tao anatin'ny fitsarana azy a nanatsiny izy a sa marina Il avait tort ou il avait raison? nanana ny rariny izy a sa nanatsiny Jésus. Jesosy ny resahana Il avait raison. nanana ny rariny izy Mais pourtant, il est allé à la croix, il a laissé les soldats le crucifier. kanefa nakeo amin'ny azo fijaliana ihany izy a nanaika nomboan'ireo a miaramila C'est simple, tsotra mais ça fait mal. kanefa manaintaina marary Ça fait mal. marary le izy a L'orgueil peut prendre un coup dans notre vie, ary ny avinavina afaka indraindray tena mandona ny fotsika mais ça nous libère. kanefa manafaka atsika Il faut retourner à la simplicité de l'évangile fa mila miverina amin'ny fahatsoran'ny filazantsara isika afin de ne pas annuler la parole de Dieu mba tsy hanafoana antsika ny tenin'andriamanitra et de voir sa puissance à l'œuvre dans notre vie. ka hahita ny heriny a hiasa eo anivon'ny fiainantsika Donc je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus cet après-midi, tsy afaka mivelatra lavitra noho izay ao amin'ity tolakandro ity a mais je voulais vous encourager. fa te hampahery anareo anefa N'annulez pas l'évangile. aza foanana ny filazantsara Hein? ao a N'annulez pas l'évangile. aza foanana ny filazantsara e Si on vous donne un véhicule raha omena fiara ianareo ohatra un véhicule qui roule avec de l'essence, fa fiara zay mandeha amin'ny lasantsy ça roule bien même. tena mandeha tsara le izy a Le premier jour on vous donne cela, vous êtes tellement heureux. tena faly ianao ny andro voalohany nanomezana anao an'ilay fiara Vous allez faire un tour de tout Fianarant en dessous, vous êtes content. iny ianao faly manao tory ny fianaran-tsoa Prenez la famille, vous mettez dedans. alainao ny ankohonanao dia ataonao anatin'ilay fiara Vous trouvez un ami sur le chemin, vous lui dites viens, c'est super, allons-y. e mahita namanao ianao eny an-dalana viranga mekara fa mahafinaritra Super, tout le monde rentre le soir, tout le monde est content. Ouais, on a une voiture. mody any an-trano ny olona rehetra samy faly nahazo fiara vaovao Puis le lendemain, vous ressentez encore. dia ny apitsiny ianao mbola mivoaka ihany Et là, vous trouvez quelqu'un qui vous dit dia eo ianao mahita olona anankiray zay miteny aminao hoe
Tu as essayé de mettre du gasoil là-dedans? mba efa nandramanao nasiana gasoil ve io tomobile io? Je te conseille de mettre du gasoil dedans. Tena za aloha manoro-hevitra anao asio gasoil io rapitso. Et toi, privé d'intelligence, Dia ianao tsy manam-pahalalana, tu vas à la station, tu vas mettre du gasoil dia dedans. lasa ianao mankeny amin'ny station d'essence dia asiana gasoil le fiara. Et le soir même, le véhicule retourne chez le concessionnaire. Dia ny harivan'iny any dia iverina any mpanamboatra azy le fiara, averina any. Ta vie chrétienne, elle est faite pour fonctionner avec de l'essence, pas du gasoil. Fa ny fiainanao maha-kristiana dia natao mba handeha amin'ny lasantsy fa tsy gasoil. L'essence, c'est le Saint-Esprit. Ary ny lasantsy dia ny fanamasina, C'est l'évangile pur. ilay filazantsara madio. Ne laisse pas quelqu'un mettre du gasoil dans ton cœur. Aza vela isy olona metraka gasoil ao anatin'ny fonao. Un petit peu de loi, un petit peu de tradition. Lalàna kely, fomban-drazana kely. Tu vas te sentir mal. Fa lasa arary ianao, anaintaina ianao. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va pas en toi. Lasa matsapa ianao fa misy zavatra tsy milamina ao anatinao. Tu vas te souvenir du premier jour où tu as roulé en voiture, c'était super. Dia lasa tsiaro ianao ilay andro voalohany izay nandehandehananao tamin'ny tombony C'est tsakory. ça qui t'a découragé. Ary io no nakivy anao. Le véhicule que je t'ai donné, c'est un très bon véhicule. C'est un très bon véhicule. Ary ny fiara nomeko anao tany am-boalohany tena fiara tsara. Mais il fallait pas mettre du gasoil dedans. Fa aza asiana gasoil fotsiny tao anatiny. Ton cœur n'est pas fait pour vivre, pour recevoir certaines choses. Ary ny fonao dia tsy natao handray zavatra sasatsasany. Et si tu continues à mettre dedans même, Ary mbola mitoy manisy an'izany ao anatin'ny fiaranao ianao. faut pas trouver drôle que tu vas pas être heureux dans ta vie chrétienne. Dia aza gaga ianao raha tsy mahita fifaliana mihitsy Et mandritra c'est ny pareil fiainanao dans le maha-kristiana. ministère. Dans le ministère, c'est pareil. Ary mitovy amin'izany ihany koa anatin'ny asa fanompona. On peut ressentir que le ministère pèse sur nous. Afaka matsapitsika ndraindray tena mavesatra ilay asa fanompona. C'est lourd, c'est une grosse responsabilité. Tena anjara ndraikitra goavana le Et izy. c'est vrai que c'est une grosse Ary responsabilité. marina tokoa nefa tena anjara ndraikitra goavana io e. Mais si on n'a pas la vérité dans notre réservoir, Fa raha vao tsy manana ny fahamarinana antsika ao anatin'ny réservoir atsika. quand on va mettre des gens dans notre véhicule avec nous dans le ministère, pour le ministère, Rehefa hisarika olontsika midira ao anatin'ny fiarako dia ny ministerako zany. tant que la voiture descend là, ça roule. Rehefa mbola midina aloha ny fiaranao midina amina lalam-pidinana Mais la première cote qu'il faudra prendre, dia mety dia mbola mety lafidinana fa amin'ny fotoana izy miakatra kely amin'izay on va sentir qu'il y a un problème. dia eo amin'izay atsapanao fa tena misy olana. Pour le ministère, on a besoin de la vérité. Fa amin'ny asa fanompona mila fahamarinana On a isika. besoin de découvrir comment on doit servir Dieu. Mila hitantsika hoe tony ahoana ny fomba nipotsika ny tompo. Comment on ne doit pas être seul. Hoe tokony tsy irery isika. Comment on doit être humble, Fa comme mila- Jésus. Mila manesy tena tahaka an' Jesosy isika. Amen. Amen. N'annulons pas la parole de Dieu. Aza foanantsika ny tenin'Andriamanitra. Elle est puissante. Fa mahery vaika izy Si on la comprend. raha takatsika sy azontsika. Et je termine pour vous dire une chose. Ary ahafaranako amin'ny teny fitenenako zavatra anankiray aminareo. C'est comme ça Tahaka izany que la bonne nouvelle no ahafahan'ny vaovao mafaly, devient une mauvaise nouvelle. no ahafahan'ny vaovao mafaly ho tonga vaovao ratsy. La bonne nouvelle Lay vaovao tsara, vaovao mafaly, devient une mauvaise nouvelle. lasa vaovao ratsy. On est dans la joie, on a rencontré le Seigneur. Faly isika satria niaona tamin'ny tompo, C'est la bonne nouvelle. dia zay ny atao hoe vaovao mafaly. On a commencé à nous dire, attention, 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 hein. Dia manomboka misy olona miteny amintsika amin'izay tandremo Faut pas faire ça, faut faire ça. Aza ty ny atao fa ty atao. Faut prendre on prend un peu de tradition, on met dedans. Lasa maka fomban-drazana kely dia ampidirinao. On prend un peu de la philosophie dans le monde, on met dedans. Lasa maka filozofia an'izao tontolo zao dia ampidirinao ihany koa. Finalement, ça devient une mauvaise nouvelle. Dia nefa rany mivadika vaovao ratsy le izy. Parce qu'il y a une souffrance dedans qu'on ne comprend pas. Satria misy fijaliana sy fanaintainana tsy mety azon'ny saitsika. Il y a une paix qui nous a quittés. Misy fiadanana izay nandao atsika. L'évangile, c'est la bonne nouvelle depuis le commencement jusqu'à la fin. Fa ny filazantsara dia vaovao mafaly tokony ho vaovao mafaly hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany. Mais il faut comprendre la bonne nouvelle de l'évangile. Fa mila azontsika nefa hoe inona ny atao hoe vaovao mafaly ny filazantsara.
Et ça c'est peut-être pour une prochaine fois. Ary zany a dia ho atokantsika ho amin'ny fotoana manaraka angamba. Mais vous pouvez écouter les messages qui existent, qui sont sur le site de CTMI. Fa afaka miaino ihany koa tsika an'ireo hafatra izay misy ao anatin'ny site atranokala ny CTMI a. Écoutez les messages du frère Mickey Hardy Miaino ny toriteny a sy ny hafatra Rahalamiki Hardy a, qui porte ces choses-là, qui mettent ces choses-là en évidence avec clarté. izay a manavohatra n'ireny zavatra eny ao amin'ny fahazavana tanteraka reny singa maro samihafa reny, Pour que la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. mba atonga an'ireo vaovao mafaly a hitoetra ho vaovao mafaly mandrakariva. Amen. Amen. Donc avec tout ce qu'on a entendu là, Noho izany a amin'ny alalan'ny zavatra retsika rehetra hatramin'izao a, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit le premier jour? tsaroanareo hoe ny zavatra nolazaiko anareo tamin'ny andro voalohany? On vient par là pour de l'information. Tsy tonga eto izay ame fahalalana ho anareo. On vient par là juste pour apprendre de nouvelles choses. Tsy tonga eto isika hoe mba hianatra zava-baovao indray, On vient là pour mettre notre cœur devant le Seigneur. fa tonga eto isika ampifanitsy ny fotsika eo anatrehan'ny tompo a. Et pendant ce temps qu'on a passé ensemble là, Ary nandritra an'izay fotoana niarantsika teto zay a, qu'est-ce que le Seigneur vous a montré pour votre vie? mba inona no naseho an'ny tompo a teo amin'ny fiainanareo? Quelle correction le Seigneur a amené? Fanitsiana manao ahoana no neton'ny tompo? Comment le Seigneur lui-même, il vous a réprimandé? Hoe nanao ahoana ny fomba nananaran'ny tompo anareo tao anatinareo tao? Quelle est la conviction qui est venue dans votre cœur? Inona ny fandresen-dahatra mba tonga tao am-ponareo? Et ça a frappé votre cœur. Move nandona ny fonareo zany, nakasika ny fonareo. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ary inona amin'izay no anaovanareo an'izany zavatra zany? On va aller dormir et demain matin on va se réveiller, on va oublier qu'on a eu une conférence. Hoe atory fotsiny ve nareo raha ala dia miforapitsy maraina dia adino hoe nisy conférence maly telo andro? Non, mes frères et sœurs, Tsy rahalahy sy anabavy, aujourd'hui même il faut réagir. fa androany izao dia izao ihany dia mila mihetsika isika. Pas demain, aujourd'hui même. Tsy rapitso a fa zao ihany. Pas aujourd'hui, tout de suite là. Tsy androany aza fa zao ankehitriny Tout zao. de suite là, parce que la parole de Dieu dit, Tsy zao dia zao ihany satria ho ny tenin'Andriamanitra. aujourd'hui si vous entendez sa voix, mon Ah, Dieu, ah. si c'est pas vos cœurs, Anio raha maheno ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo izy ny tenin'Andriamanitra. qui a entendu la voix du Seigneur lui parler? Iza atsangano tana iza nareo feo an'ny tompo androany? Pratiquement tout le monde. Tsika rehetra miaranare. Si le Seigneur nous a parlé d'après les choses que je vous ai partagées, Raha toka ny teny tamintsika marina ny tompo tao anatin'ireo zavatra izay mifampizarako taminareo, certainement que vous avez besoin de vous repentir. dia azo antoka zany a fa mila mibebaka ianareo. Pas de se repentir de vivre dans le péché, Tsy hoe ilay fibebahana satria niaina tao anatina fahotana, mais de se repentir en changeant de chemin, fa fibebahana mba hiova lalana amin'izay. en disant c'est assez pour moi de vivre comme je vis là, Dia hiteny amin'ny tenanao ianao, tompo ampy izay niainako an'ity fiainana izay iainako ity, je veux vivre la vérité. fa te hiaina ny fahamarinanao. Donc si vous avez levé votre main Izany raha nanangana ny tananao ianao et que c'est sincère ary tena tao anatin'ny fonao ray manontolo et que zany, vous voulez vivre l'évangile que je vous ai annoncé là, ary te hiaina n'ilay filazantsara izay nitoriko taminareo teo ianareo, que le Seigneur a convaincu, c'est le Seigneur qui a convaincu votre cœur, c'est pas moi. ary tena nandresy lahatra ny fonareo ny tompony nandresy lahatra ny fonareo fa tsy za. Moi, je ne suis qu'un homme. Za olombelona ihany. Mais si le Seigneur utilise les paroles de l'évangile pour convaincre votre cœur Fa raha nampiasa ny teniny amin'ny filazantsara ny tompo mba handresy lahatra ny fonareo, et que vous avez vu votre état, ka nahita tazana ny toetranareo, alors venez à lui. dia andaosika anatona azy. Dites Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Dia hiteny amin'ny tompo ianao, tompo tsy toetra tahaka izao aho. Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Tompo anao ahoana ny hafaranay? On a besoin de cette vérité. Fa mila ny famarinana io Encore izahay. et encore. Mbola mila n'izany hatrany Seigneur, izahay. aide-nous. Aoka ianao momba anay. Secoue-moi, Seigneur. Tompo ho ahy zany. Secoue-moi. Ho ahy zany. Je ne peux pas continuer à prêcher des choses indignes au peuple de Dieu. Tompo tsy te hitohy intsony aho hitory zavatra tsy mendrika amin'ireo vahoaka Je ne peux an'Andriamanitra. pas continuer à annuler la parole de Dieu dans ma vie et dans la vie du peuple de Dieu. Tsy te hitohy intsony aho hanafoana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako manokana sy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Donc, frères et sœurs, si c'est le cas pour vous,
noho izany raha sy anabavy raha zay trangana alovanareo Que vous ressentez ce besoin de venir au Seigneur maintenant. ka tena tsapanareo zay filana hoe te anatona ny tompo androany any L'évangile vous a préparé pendant 3 jours nanomana ny fonareo filazantsara tao anatin'izay telo andro zay pour vous amener devant Jésus maintenant. mba hitarika anareo eo anaty an Jesosy am'izay am'izao fotoana Approchez-vous de zao lui, pierre vivante. manatona azy zay atononareo tony vato velona ozy izy Approchez-vous de lui maintenant. aoka ianao anatona azy ankehitriny Et je vais prier pour vous. dia hivavaka ho anareo anatin'izany Je vais prier pour vous. hivavaka ho anareo anatin'izany C'est votre rôle à vous de vous repentir. fa anjarandraikitrareo kosa ny mibebaka C'est votre part. anjaranareo zany Alléluia. alleluia Seigneur, je prie pour tes serviteurs qui sont ici, tompo mivavaka ho an'ireo mpanomponao zay tonga eto aho qui entendent ta parole. izay nareny teninao Et tu convaincs leur cœur. ianao no nandresy lahatra ny fon'izy ireo Ils ne doutent pas que c'est toi qui leur parles. ary tsy misy fisalasalana ao anatin'izy ireo fa ianao no teny tamin'izy ireo Ils croient à ta parole. mino ny teninao izy ireo Et tu parles à leur cœur. ary ny teny tao am-pony ianao Et tu saisis le cœur de plusieurs ici. ary mambabo ny fony maro eto ianao Ils sont saisis de crainte. tena misy tahotra mahazo azy ireo Ils ne veulent pas continuer satria tsy te hitoy intsony izy ireo sur le même chemin. eo amin'ny lalana nalehan'izy ireo teo aloha Ils veulent vivre cette vie nouvelle. fa te hiaina an'izay fiainam-baovao zay izy Ce ireo ministère nouveau ilay asa fanompona vaovao de l'esprit. izay avy amin'ny Ils fanahy veulent tourner la page du ministère de la lettre. te hamadika ny pejatreo izy ireo ny amin'ny asa fanompon'ny soratra Ils veulent l'évangile pur. fa mitady filazantsara madio izy ireo Seigneur, tu connais leur vie et leur cœur. mafantatra ny fiainan'izy ireo sy ny fony ianao Andriamanitra ô Seigneur, je prie pour eux. vavaka ho azy ireo aho Étends ta main sur eux. aoka ianao anatsotra ny tananao amin'izy ireo Étends ta main sur eux. aoka ianao anatsotra ny tananao amin'izy ireo Oh Jésus. Jesosy ô Jésus. Jesosy ô Jésus, je te loue. teranao a Jesosy a Entends le cri des cœurs ici ce matin. eno ny antsoantsony fo eto androany Entends les prières de tes serviteurs. eno ny vavaky ny mpanomponao rehetra Entends la repentance. eno ilay fibebahana Seigneur, entends et interviens. tompo aoka ho renesinao zany dia aoka hitrantsehatra ianao Oh, merci Seigneur. ô Prions le misaotra Seigneur. Repentons-nous. dao tsika hibebaka Cherchons le hivavaka Seigneur. amin'ny tompo te hibebaka tsika Cherchons le Seigneur ensemble. dao tsika tena hivavaka amin'ny tompo Oh, miaraka. notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. tena tsara ny tompontsika Notre Dieu ne nous condamne pas. Il tsy pardonne. tsy manameloka atsika izy fa mamela ny helotsika Oh, Jésus, notre Seigneur. jesosy tomponay ô Merci, merci de secourir tes serviteurs. sotranao manavitra ny mpanomponao tsiraray avy Merci de les équiper, Seigneur. sotranao mampitao azy ireo tompo Merci de leur accorder la grâce de rejeter l'erreur, les sotranao hérésies. tompo mba menao fahasoavana izy ireo andany fampianaran-diso rehetra sy ny Accorde-leur la angano grâce de se mettre à part pour toi, tompo aneho ny fahasoavanao izy ireo mba hanokatena ho anao avec la vérité. miaraka amin'ny fahamarinana Secoue-les, Seigneur. vonjeo izy ireo tompo Étends ta main sur eux. aoka ianao anatsotra ny tananao amin'izy ireo Libère-les. afao izy Remplis-les de ton esprit. feno ny fanaonao izy ireo Amène la lumière dans leur cœur. aoka ianao hitondra fahazavana ao am-pony izy ireo Libère-les, Seigneur. afao izy ireo tompo Libère-les. afao izy ireo Au nom de Jésus. amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus, je amin'ny prie pour anaran'i eux. Jesosy ny vavako azy Seigneur, tu ireo nous as envoyés ici tompo naniraka anay taty ianao pour un rendez-vous spécial pour eux. ho an'ny fotoana miavaka ho an'izy reto Ils t'appartiennent. anao reo tompo Ce sont tes élus, tes serviteurs que tu as tompo choisis. voafidinao reo ary mpanompony safidinao Libère-les. afao reo tompo Délivre-les tompo afao izy des ireo faux raisonnements, afao amin'ny sain-diso de toute hauteur et toute forteresse ny ahavo rehetra sy ny fiarovana mafy rehetra qui les gardent captifs. izay miazona azy ireo Libère-les, babo Seigneur. afao izy ireo tompo Libère ton peuple. afao ny vahoakanao Libère tes serviteurs. afao ny mpanomponao
Fais-toi un peuple qui est purifié par toi ici. tompo aoka ianao anao vahoaka zay voadio Zélé eto pour te amin'ity toerana ity servir. anana zotom-po amin'ny fanomponanao Fais-toi des serviteurs zélés pour ton évangile. tompo aoka ianao andrafitra vahoaka zay anana zotom-po amin'ny Réveille filazantsaranao leur cœur. foazy ny fon'izy ireo Réveille leur cœur pour la vérité. foazy ny fon'izy ireo amin'ny famarinana Qu'ils se dépouillent des erreurs. mba hiala anatin'ny fahadisoana izy Qu'ils ireo repoussent l'œuvre du malin. mba tena andany asan'ny Qu'ils fahavalo repoussent les fausses doctrines. andany fampianaran-diso Qu'ils repoussent tout ce qui est venu se mélanger à leur foi. anda tompo zay rehetra tompo ny fangaro tamin'ny finoany Accorde-leur une foi et une grâce spéciale. meo finoana sy fahasoavana manokana izy ireo Marque-les de ton sceau. tompo ianao no nanisy tomboka sy teo amin'izy Marque-les ireo au nom de Jésus. aoka ianao ny anisy tomboka sy ho azy ireo amin'ny anaran'i Saisis-les au jesosy nom de Jésus. afao izy ireo amin'ny anaran'i jesosy Père, au nom de Jésus-Christ, amin'ny anaran'i jesosy kristy amène une libération. aoka ianao hitondra fanafana Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. saotra jesosy Alléluia. saotra jesosy C'est un appel que le Seigneur vous adresse, antso a zay apitan'ny tompo aminareo zany d'accepter de souffrir pour la justice, dia zao hoe ekeo a ny mijaly sy miaritra noho ny famarinana d'accepter d'être persécuté pour son nom, anaika ho voenjika noho ny anarany de ne pas être compris par ceux qui n'entendent pas le message. aoka tsy ho isan'ireo olona zay tsy nandre afatra ianareo Chaque chose en son temps. fa ny zavatra rehetra dia tonga amin'ny fotoanany avy Ne pensons pas aux autres aujourd'hui, aza mieritreritra na misaina ny hafa aloha androany pensons à nous-mêmes. fa jereo ny tenanao Nous avons entendu, narenao androany nous avons la responsabilité de ce que nous avons entendu. ary tompona ndraikitra ny amin'izay nyrenesintsika C'est un moment grave, un moment sérieux pour cette région. tena fotoana matotra ho an'ity faritany ity zany C'est un appel adressé à des serviteurs de Dieu ary a antso azy nampita ho an'ny mpanompon'andriamanitra qui izany aiment la justice, qui aiment la vérité, izay tia ny fahamarinana sy ny fahitsiana à ne pas continuer dans l'erreur, mba tsy tohizana ao anatin'ny à se fahadisokevitra purifier des choses de la chair. ary anadio ny amin'ny zavatra anadio tena amin'ny zavatry ny nofo Qui répondra à cet appel? ary iaina zany antso izany Qui dira oui Seigneur, je suis prêt? iza no hiteny hoe vonina tompo Même s'il faut souffrir, je suis prêt. na dia hiaretako sy hijaliko aza dia vonina aho Qui est prêt à prendre un engagement devant le Seigneur iza ny vonina hirotsaka sy hanolo tena ho an'ny tompo et à dire je marcherai maintenant sur ce chemin. dia hiteny hoe manomboka androany aho dia handeha amin'izany lalana Peu zany importe si l'on m'aime ou si l'on me haït, na dia tia na dia ankalana na ho tiavina aho mais je marcherai sur ce chemin. fa handeha amin'io lalana io mandrakariva aho Qui veut répondre à cet appel? iza ny te hamaly ny antso tahaka zany a ankehitriny Qui? iza amintsika no hamaly an'izay antso zay Qui comprend que ça ne peut plus attendre encore des années? iza no mahatakatra fa tsy tokony hiaritra tahaka zao tsontsika mandritry ny taona maro indray Qui comprend qu'il n'y a plus encore des années à attendre? Jésus est proche. efa akaiky jesosy iza ny mahazo afa tsy mila miandry intsony Qui comprend ça? iza ny mahazo an'izany Si vous comprenez ça, mettez-vous debout si vous comprenez ça. raha ohatra ka azonareo zay a dia manasanareo ahitsangana Si vous comprenez ça, remerciez le Seigneur. raha ohatra ka azonareo zay dia misaory ianareo amin'ny tompo Remerciez le Seigneur. saory an'ny tompo a Jamais, plus jamais comme avant. hoe tompo tsy tahaka ny tany aloha intsony On va de l'avant. fa androso amin'izay On accepte de souffrir pour Jésus. manaika hijaly sy aritra ho an'i jesosy Quel honneur tena aza manao ahoana re zany e d'être persécuté pour lui. tena hoe aza manao ahoana raha enjehana noho ny Parce aminy que nous isika faisons sa volonté. satria manao ny sitapony isika
Quel honneur! Asa manao ahoana re zany. J'aurais aimé avoir un chant. Un chant. Oui, je peux y aller. Sans musique là. Ok, d'accord. Oui, je connais les paroles malgaches. Uvai ni fuktu utunga vava uvai ni fuktu utuniana raha sitrakareo ty andao hirany zany. Uvai ni fuktu utunga vaovao utunga vava uvai ni fuktu utuniana ianao nahary ahy ianao nahary ahy zao olonao zao olona amboary ao tompo amboary ao tompo zay no vavako zay no vavako uvai ni foko tompo uvai ni fokto utunga vaovao utunga vava uvai ao uvai ni fokto utunianao utunia lazao hoe ianao nahary ahy ianao nahary ahy zao olonao zao olonao amboary ao tompo amboary ao tompo zay no vavako nao tsika rehetra ilaza hoe uvai ni fokto utunga vaovao utunga vava uvai zay uvao ni fokto utunia lazao farany hoe ianao nahary ahy ianao nahary ahy zao olonao amboary ao tompo amboary ao tompo zay no vavako zay no vavako uvao zay uvao ni fokto utunga vaovao utunga vava uvao ni fokto utunianao utuniana. Hallelujah. Miranda
Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Ton nom seul est digne d'être Nella norer no élevé. mente que Jesus. Ton nom seul est digne d'être exalté. Nella norer no mente que sanda te Jesus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Salta tu po. Merci de visiter tes serviteurs dans cet Sota endroit. nao mamanga no panupunao eto amity Levons toerana nos mains ity. vers lui. Notsika nandratra ny tanatsika ho azy androany. Adorons-le. Notsika nandratra ny tanatsika ho azy. Adorons-le. Tiandao ihany koa akaminy androany. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sikibia sokoroya shikibia. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 La parole de Dieu nous dit Zao lazainy ten'Andriamanitra antsika. de nous efforcer, de nous présenter devant Dieu Aoka tsika ho sisa azoto han'olotra ny tenantsika. comme un ouvrier qui n'a point à rougir, Tahaka ny mpiasa izay tsy menatra. le visage resplendissant, Ary amin'ny tare miramirana, mamirapiratra. exprimant une grande assurance dans la présence de Dieu, Tena maneho fatokina eo anatrehan'Andriamanitra. que nous annonçons sa parole, Fa manambara ny teniny marina tokoa izy. que nous faisons sa volonté. Ny sitrapony no ataontsika. Quel honneur, quelle grâce. Aza manao ahoana, fahasoavana manao ahoana re zany. Dans Isaïe, la Bible nous dit Ao amin'ny bokin'ny Isaia dia izao nolazain'ny Baiboly que le Seigneur l'Éternel, dans ces jours-là, fa Jehovah Andriamanitra ho sisy amin'izany andro zany sera resplendissant de gloire en présence de ses anciens. dia amirapiratra eo anatrehan'ireo lolony. Sa gloire va briller au milieu de son peuple. Ary amirapiratra eo anatrehan'ny vahoakany ny voninahiny. Ceux qui choisissent le camp de la vérité. Ho an'ireo izay olona misafidy ho any amin'ny faritany ny famarinana. Le prophète Malachi dit qu'en ces jours-là, Dia hoy sisy ny mpaminany malaky milaza hoe amin'izany andro zany on fera la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. dia ho avan'Andriamanitra izay manompo azy sy ny tsy manompo azy. Il y aura une différence. Isy fahasamihafana. Choisissons d'être dans le bon camp. Andaontsika hisafidy ny faritany tena izy. Le camp d'un évangile simple, d'un évangile pur. Dia ilay faritany filazantsara madio sy izy. Et Dieu nous utilisera pour libérer cette nation. Dia ampiasantsika tokoa Andriamanitra hanafana an'ity firenena ity. Nous n'irons pas raconter n'importe quoi, Fa tsy tenteny foana na ilaza zavapoana isika. mais nous porterons la vérité et le cœur de Jésus. Fa hitondra ny famarinana ao anatsika isika dia ny famarinany Et Dieu Jesosy. sera avec nous. Ary Andriamanitra ombantsika. Alléluia. Alléluia. Je veux vous remercier tous de nous avoir accueillis ici, Saotra anareo rehetra izay nandray anay teto a. d'être venus. Tonga ihany koa ho anareo izay tonga nanatrika. Et surtout, j'aurais aimé vous remercier Ary indrindra te hisaotra aho pour les fruits qui vont venir. ho an'ny vokatra izay hojinjaina atsoatsy. D'avance pour votre réponse à l'évangile. Indrindra ny famalianareo ny filazantsara an'izay filazantsara Et ça nyrenesinareo. va être notre joie, nous qui nous déplaçons pour vous annoncer l'évangile. Ary rehefa misy fandrosoana any aminareo dia tonga fifaliana aminay izay nitory ny filazantsara taminareo. Peu importe si nous partons Na dia mandeha azy izahay fatigués, épuisés, mety reraka vizana ça n'a pas d'importance. dia tsy misy olana aminay zany, zava-dehibe aminay zany. Ce qui est important, c'est vous. Fa ny zava-dehibe aminay dia ianareo. On est venu ici pour vous. Satria tonga eto izahay ho anareo. On est venu ici de la part du Seigneur. Ny raha ny tompo izay ho aty aminareo. On le croit de tout notre cœur. Ary mino an'izany amin'ny fona iray manontolo izahay.
Parce que Jésus aime son peuple. satria Andriamanitra tia loatra ny vahoakany. Il est mort pour enlever les souffrances de la chair dans le peuple. Maty izy mba hanesorana ny fijaliana ao amin'ny nofo. Il y a des souffrances qui sont les souffrances chrétiennes. Que le Seigneur vous bénisse. Tanareo anie ny tompo a. Nous allons être là. Izahay a ho eto aloha eto ihany a. On aurait aimé que ce ne soit pas comme tous les jours. Tsy mba tsy ataonay ohatry ny isan'andro zany fa hijanona eto On n'a izahay. pas envie de partir d'un coup. Zay zany tsy tonga dia hoe andeha. C'était bon pour les 2 premiers jours. Nety a lay tamin'ilay andro anankiroa teo aloha zany a. Mais Zay natao a. on voudrait être là pour vous si vous voulez nous saluer. Je ne sais pas. Fa tia hijanona eto izahay raha tia hiaraba anay nareo tsy tonga dia andeha zany zay fa afaka manatona eto aloha nareo fa hijanona eto zay. On ne veut pas être des serviteurs de Dieu péchés sur une estrade. Tsy tianay nareo ahita hoe mpanompon'Andriamanitra mitory fotsiny eo amin'ny altara. On n'a pas le temps de vous connaître personnellement. Kanefa tsy mahafantatra anareo manokana izahay a. Mais on veut être accessible. Fa tianay hoe hisokatra ny varavaran'ny fonay ho anareo a. Hein? Accessible. Misokatra ny fonay a. Afaka manatona anay anareo zany e. Zay ny marimarina kokoa. Donc n'hésitez pas. Noho izany aza misalasala mihitsy a. Vous êtes nombreux. Be dia be nareo nefa. Je ne sais pas si tous vous pourrez venir nous saluer. Tsy haiko hoe nareo rehetra ve te hiaraba anay Mais ceux qui ont à cœur de venir nous partager un petit témoignage, une parole, hiaraba anay a fa ho an'izay manana poa izara fizarana kely na fijona vavolombelona kely tsy fantatra. ah ben vous êtes bienvenus. Dia tonga soa ianareo afaka manatona Vous anay. savez qu'on a un programme qui va suivre à Tuléa. Fantatrareo ve fa zay mbola hitohy ho an'ny Tuléar. On aura besoin de vos prières. Dia mbola mila mivavakareo ihany koa zay ao anatin'izany. Suivez-nous. Manarahanay a. Ça sera sûrement encore sur Internet. Satria mbola rahanao anatin'ny internet zany a. Suivez-nous et priez pour nous. Dia arao zay ao anatin'izay conférence zay dia mivavao anay. On ne vous connaît pas personnellement, Mety tsy mahafantatra anareo manokana izahay. mais on a l'amour de Dieu dans notre cœur pour vous. Fa nefa misy fitiavana avy amin'Andriamanitra ataom-ponay ho anareo. On peut vous dire qu'on vous aime Dia afaka milaza aminareo zay hoe tena tianay ianareo. et que le Seigneur vous bénisse pour la suite. Ary ny tompo anita anareo amin'ny toyany. Amen. Mazoto ya misaotra ny pasteur Jocelyn ary misaotra ihany koa i rahalahy Tsiory na amin'ny fandikana teny. Conférence nataontsika tsy hoe tonga dia manao conférence dia zay dia lasa dia vita dia miandry ny conférence manaraka indray fa mino fa misy vona fafy ary hitombo zay vozay ary hamokatra ao anatsika tsirairay ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary amin'ny fitoriana ny filazantsara tena izy ao anatin'ny faritra izay misy atsika tsirairay. Amen. Fa ankoatran'izay dia misy ny filazantsara izay voasoratra ampahany ihany koa tahaka ny conférence. Misy ny boky izay nentinay teo izay amidy tsisy tombony na dia ariary aza fa ny vola navoakanay tamin'ny fanaovana impression zay ihany no amidinay ihany koa fa tsisy tombony na dia kely aza. Ankoatran'izany misy ny application ho anatiny ho an'izay rehetra mikirakira téléphone sy internet, misy ny application zany hoe application ny CTMI izay afahanareo manaraka toriteny sy fampianarana be dia be mahakasika ny zany filazantsara zany dia ny fampianarana tsy misy klema. Azonareo jerena ao anatin'ny application CTMI, ao anatin'ny Facebook ihany koa afaka manoratra hoe CTMI dia ho hitanareo izay mampiasa Facebook dia afaka mahita fampianarana ihany koa. Anisan'izany fampianarana izay tena tsy maharitra ela fa fefakadiny eo atao hoe 15 minutes de grâce azonareo jerena ihany koa. Ary tsy izay ihany
fa tsy hoela dia hisy fampianarana izay ataon'ny pasteur Miki Ardi ao anatin'ny radio eto Fianarantsoa azonareo arahana amin'ny teny malagasy. Amen. Tsy fifaliana ho antsika ve zany? I pasteur Miki Ardi tenany no mitoriteny ary efa nadika amin'ny teny malagasy dia afaka manaraka an'izany isika eto Fianarantsoa. Dia zay dia tahin Jesosy dia mankasitraka mamerina fisaorana ho antsika tsirairay ny tompo ane hita atsika. Misaotra toko. Fisaorana sy isolotenatsika hivavaka ho an'ny diandry sareo zay. Azafady paster. Dia rehefa avy eo zany sika manao an'ny filazana sy ny fandaminana. Jereo ve zany tsika rehetra hiaraka hitsangana raha zany. Misolotena ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto Fianarantsoa ny tenako makasitraka indrindra ianareo délégation izay tonga eto Fianarantsoa nitondra ny fampianarana tsisy kilema izay tena zava-dehibe ho anay tokoa ny mandray an'izany fampianarana izany. Izao fahatongavanay marobe eto zao dia profo fa mangetaheta an'izany fampianarana izany izahay rehetra. Ary raha ny fijeriko azy manokana dia miamitombo ny mpanatrika ity conférence ity fa tsy ohatran'izao le izy tany amin'ny voalohany fa miamitombo midika zany fa tena liana mikasika any amin'ny filazantsara tsisy kilema tokoa ny mpanompon'Andriamanitra ato anatin'ity faritany Fianarantsoa ity. Ka tena maneho fakasitrahana indrindra, misaotra indrindra anareo zay nandany vola mikarena zay tsy nikely soroka satria fantatrareo fa tena zava-dehibe tokoa ny anovozanay mpanompon'Andriamanitra. Ary zahay reto raha ny fijeriko azy dia saika pasteur daholo no tonga eto. Ngamba olona vitsivitsy ihany angamba no ataontsika hoe mpiandraikitra ao anaty fiangonana. Midika zany fa araky ny fanirianareo dia hisy fiovana lehibe tokoa ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Fanirianareo le izy kanefa tsy fanirianareo irery fa zahay le fanirian'ny Tompo Jesosy mba hitondra fiovana tanteraka ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny firenena iray manontolo. Noho izany dia hivavaka ho anareo zahay satria zava-dehibe zao asa ataonareo zao sy zao mission nareo zao ka niangavinay angamba raha mba mety kokoa angamba dia mba ho ato aloha ato ianareo tompoko. Dia isika rehetra kosa aloha zany hanandra-bavaka ho azy ireo satria araky ny efa fantatsika teo dia mbola misy ny mission zay ataony. Ndao ary tsika hiaraka hivavaka ary. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, tena misaotra anao manokana zahay ny amin'ny reto mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny tsy temahay reto izay nikely aina nandany vola mikarena nizara fahasoavana
ho anay mpanompon'Andriamanitra rehetra zay tonga eto Fianaratsoa sy ny manodidina. Mivavaka ho azy reto ihany koa zay ry Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny hanomezana ho azy ireo ny tanjaka, ny fahasalamana, ny herim-panahy. Mino aho fa omba azy ireo mandrakariva ianao amin'izao mission zay ataon'izao, na ny fiverenany makany Antananarivo, indrindra fa ny mission zay makany Toliary, dia tahaka ny efa nombana ho azy ireo teto no mbola ombana ho azy ihany koa. Koa dia inonay fa tsy misaraka aminy ianao, momba azy ireo mandrakariva ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo naovana izany vavaka izany, misaotra raikeo voninahitra ny ho any anarana orariany. Amen. Misaotra andrina to. Afaka mipetraka isika.